tena feno tena be olona be mihitsy ary izay ny tokony jerevana manokana ny resaka fanabeazanay zany satria be loatra le akizy tena rehetantsika zao dia be le akizy ary tokony satria io le hoe fahantrana miteraka fahantrana le satria maro amin'ireo renim-pianakaviana no tsy miasa nefa maro anaka lasa manano sarotra na ny fitezahana na ny fanabeazana na ny resaka fahasalamana dia zay zany ny tokony ho jerevana manokana ary zay moa nefa ataontsika lara-pamena eny koa ny hoe fanabeazanay zany. Ahoana tsara hoe ry Benja? Fanabeazanay zany. Ihany maro amin'izao ary anisan'ny tao anatin'ny fanambarana zay nataon'ny atoko MMM zay nivorony fandroandohan'ny herinandro teo zany dia mikasika an'le amin'ny etikitiany io lalam-panorenana io mba ahafahana mijery manovana hoe manitatra ny fifotoanesana na mety hoe fahafaha mirotsaka indray amin'ny fifidianana manaraka mety any ingeny mahatonga an'le resaka hoe inona ny ao ambadika ity fanitsakitsahana lalam-panorenana miverimberiny ity raha ny tena izy maty zany dia tokony le hoe mahatonga an'le hoe fampitona amin'ny asany resaka mety mahatonga an'le fampitsarana amin'ny asa mihitsy ny fanososena miverimberina ny lalam-panorenana ao anaty constitution zany fa nefa koa le izy hoe mety isy teny matsy hoe ka rehefa zany ary minna raha vaina le lalam-panorenana io rehefa ohatra ka tsy mety le izy hoe makany amin'ny centralisme tsika atao régime présidentiel fort mety tsy hanana sata républicaine fa atao resaka monarchie na fa fitondrana-andriamanjaka no atao eto mety zany to alika iny ay ao anatin'le izy satria alefa le izy rehefa tsisy réaction dia hoe mety zany le izy dia mety tonga tany amin'le vanivany zay eo ampelatana am'dolo ingeny ataontsika hoe fitaovana iadina ho amin'izany tsy hoe basina inona kory mety tonga any basina ny hafarany kory ny adina fa le resahana am'le hoe le hoe manana maronisy izy amin'ny isanambaratonga na eo anivan'ny rafitra mpanao lalàna na ny amin'ireo rafitra mpitsara ny any amin'ireo vondromboka paritra ny olombotendra moa mazava loatra fa izy nametraka an'ireo dia zany rehetrarehetra zany hoe manana ny ataontsika hoe inty izy fitaovy be diny izy ahafahany atongavany amin'izany raha ohatra ka riatany eo zany le izy ary hatramin'izao ny filohan'ny rebolika mbola tsy niteny za tsy rotsaka tsony na hoe tsy hanao ny fotoana esaka tsony raha matapitra ny amaorinany 2028 fa zany dolo ingeny mahatonga le ay satria afaka tenenina inge zany dia hoe manapitra ny fotoam-piasany hatramin'ny 2028 zany izy na dia mbola hoe voarotaona kosa fa izy ragnanana no amin'ny deuxième mandat dia efa hiteny sady izy fa lasa loloatra mampilamin-javatra zany raha ohatra ka manana fahasahina izy ny teny eo anatin'izany ary encouragena araka ny efa niteneniny vahintsika teto mala aprisihana mihitsy izy amin'izany le ataontsika hoe hitenenany hoe tsy hitondra tsony tsy ho candidat tsony na hoe anana eritreritra an'izany raha misy antso loha dia raisina anao miaraba tompoko eny tompoko manao any ianao salama rangafa mba atao radio ary lasa mikikika be le izy dao ary ritikina raha zany faneokevitry ety kisy miady tanisy ara-dalàna bisafy ara-dalàna legala bisafy fa ny zavatra tenany okevitry manohatra ny asa afatatena tsy fantany manohatra ke dia manakiana ny tsy mety ataon'ny fitondrana oasany fantatry le rina zany tsy fantatry mialatsiny fa izy manehevitra ty sananosanandro mamelesy mampanohatra hoe avela izy fa namina mandazy tena oza hoe faizana ny inona raha zany fahalalana ny inona sala ty manambany anao fa ny asa natao mpanohatra dia manakia ary mpanohatra sompitondra ke mianarana anao mpanohatra anga dia tsy mitovy ny programme hitondrany mpanohatra sy mitondra ny fanjakana dia tsy maintsy manohatra mpanohatra zay no asany dia tsy fantatrao zay fa rehefa leokevitra oetra hoe zany ribisiny ampianao mombanao fa ohatrany hoe malazy anao raha ianao no atao zany ohatrany tovokely anao etymokerena momban'ny tatany reny zany tansainareo moa le tsy manarandalàna be dia be dia
dia hoe mbola manana fahamarinana be mpanjakana io amin'ny lalam-pandrenana satria ny atrodros izy ve nanao any lalam-pandrenana io izy ve no namorona io ka tokony iaina io zay mba tsy hoe tiletilety amin'ny tokony mba te hizara fotsiny azy zao satria ny nanao faneho-kevitra manoloana zany zavatra zany mihitsy ireo zavatra mifamaofao am'izao fotoana zao manao faneho-kevitra nisy olombavambahoaka ny vohipeny teo aloha ny sady mpanao gazety ihany koa moa izy Tsabotokay Honore izy dia manamafy fa zaho izy dia mpanohana ny fitondrana fa za dia isan'ny nampandany ny filohan'ny Repoblika ankehitriny tamin'ny fifidianana tamin'ny 3 ary isan'ireo ataontsika piketrika tao anatin'ny hetsiky ny solombavambahoaka tamin'ny 73 député fa izy kosa dia tsy momba le hoe fomba fanao zany am'le hoe anentsika ny mpanohitra anisan'izany no nanaovany ohatra hoe inona moa no ana hoe anasana na tsy anasana ny député cité ny anatrika an'le filakevitry ministre asan'ny mpanatanteraka madiodio zany no izy fa tsisy idiran'ny solombavambahoaka satria filakevitry ministre ny exécutif zany fa hafa ny any amin'ny parlement fa aza ampidirina am'izany fa lasa hoe mamevahana ny mpanohitra aoka mba ahitsya ny fomba faneho-kevitra sy ny fa izy no milaza zany zany ny zavatra ao anatiny na ry zareo zany efa mahatsapy hoe mivoana lay izy andao raisina aloha ny antso manaraka miaraba eny tompoko salama tompoko efa ao ianao miaraba e efa tafiditra ianao fa taovy ambanimbany le radio ary dia andao tam'le fanokafana ny fivorin'ny assemblée zany de e maheno anao tsara tam'le fanokafana ny fivorin'ny assemblée de eo daholo ny premier ministre général Bomba sy ny sisa de zao mba afaka aminao ny adimiral ianao miravaka an'le metaibe iny sy mena zaveno miravaka an'le ny manolona an'izao fahandramoaka amin'io papan'izao sy mbola misy tompoko fahantrany ohatrany tamin'ny fitondrana rody nareo nefa no mibahana any amin'ny assemblée zany bahana any amin'ireo olona bahana ny fitondrana bahana any amin'ny mairie sy ny sisa tondrana raika moa zany de no mbola maivava ihany eo tifitivirina ireo mpanohitra hoe manana bahina de mihoatra amin'le tsakitsaky saborivo tamin'izao fanotory iverina aminao zany fatandrena de eo koa zany le maninona moa no mijadiny raha raha maka sovaly raha sisio avany ambatolamby ka ambany matora sisio de mitany sovaly de manao le satroka pikorina ohatrany any Napoléon reny de zay entana makao de am'izay de ohatrany Napoléon mihitsy anao fa mbo mahalalamy Napoléon manolona an'izao zavatra io tompony nambahita feninareo da iotokaviana iotokavanana ny premier ministre moa de tsisy apoka fody mifoka fotsiny tonga de foka efa tsisy fantaro ny tenena zara ny meny de zay atao fihelan'ny bahoaka am'izao fantrany zao fizarana sahatoforo ary tsitsika mizara vary mizara iny asa mena asa toy ho an'ny bahoaka fa rehefa ampanginana fotsiny iny zay ihany de karaha mampisotra zay ny ilany makasy toporateo eny ary zay mihitsy nge le resatinka tsika moa miezaka hoe inona n'le zava-misy inona no zavatra afaka atao nefa manoloana n'lay verenana ihany le hoe ny zavatra tena henan'ny olona nge ivelan'ny faritra eto an-drenivohitra ny resaka hoe mahakasika ny sosialy fotsiny ohatra ny fampianarana sy ny resaka tontolo amin'ny fahasalamana resaka ny fampianarana zany mohatra dia akoatrany hoe ny politika ny fampianarana sy ny fanabeazana azo adino fa misy vondrana mpampianatra maromaro am'izao fotoana zao vonjeo ny fanabeazana satria tena hoe latsaka katerena mihitsy zany io lafiny io ny resaka tontolo ny fanabeazany mety lafiny hoe inona marina ny voatoatim-pampianarana inona ny politika ny fampianarana manahoana ny atao amin'le ny lafiny filana amin'ny lafiny fotodrafitrasany ny efitrano-tsekoly ny dabilio ny seza ny mpampianatra ampy ve ny mpampianatra ny fanofanana omena azy ireo ny fisitrahana amazy ireo amin'ny lafiny resaka arakarama sy ny sisa sy ny sisa da aloha raisiny anao de toy zany iny miaraba tompoko manao salama fanatsanana fandrenako ohatrany hoe mampiresy
firenena rehetika matetika dia hoe tsisy ambony lalàna zany fa samy ambany lalàna fa rehefa nizahatra ohatr'izao jerenao dia misy zany ny ambony lalàna ny fiheverana koa ngambany hoe io zavatra ataon'zareo hoe tsy mampigada satria ohatran'ny niverina hoe tsy eloka behivavy io fa rehefa tiany zareo fotsiny satria amin'ny tiavany azy a dia mety maka hevitra amin'ireo olona mipetraka eo amin'ny ACC reo izy dia hoe azo atao zany a zaratra ohatr'izao le izy raha ohatra hoe hitondra analan'le vahoaka anaty fantany eny anaovana andiky tsy mampanina eny mety hoe kena ihany hoe ka mahavitany zao ny izy raha ohatra ka mandika an'ilay lalam-pandrehany fa ny zavatra farafaratsiny zay tokony mapetraka fotsiny ary amareo hoe folomaparitra izay tokony hofidiany vahoaka tsy mipetraka zany dia gouverneur na solon'le toerana zay tsy voafaritra ny lalam-pandrenana mihitsy no hoe afaka mametraka an'izany filoam-pirenena fa atao le izy ary ohatrany hoe miverina kely amin'le tendrona teo manao hoe dia jere fotsiny le izy jere fotsiny be zany dia jere fotsiny tokoa moa izy io satria ilay olona mampiasa tokony tenen'le filoam-pirenena amin'ny fanajanan'le mpanompandorenana tsy misy mihitsy ie mbola afaka miverina manohy ianao raha ohatra mbola misy fanampany fanazavana fa zay resantsika teo mikasika ny lafiny sosialy ny fampianarana indrindraindrindra dia efa nambara teo hoe mijoro ireo vondrona-pana be misy endikalista ao anatin'ireo amin'ireo vonjoan'ny fanabeazana satria tena raha resaka fampandrosoana zany dia tsy mifanalafitra amin'izany resaka fanabeazana mbola afaka avotana ve le izy mbola misy fotoana satria mbola misy ny génération future zay le izy hoe ny amin'izao fotoana zao dia efa io le izy fa ny amin'ny hoavy mbola misy zavatra afaka atao satria tena mijerigna ianao raha ny fotodrafitratra ary zay no nampifandraisantsika hoe raha ny volalany amin'le hoe any anaty hotely nanaovana fivoriana mikasika an'ireo hoe tsaingoka sogoka zao entina laniny atao anatin'izany ngery ndriatiana mety afaka ambany vidianana ihany table bon na afaka satria mbola misy inge manao ladina tany inao fiteny moa hoe ladina tany tsisy e dia mbola misy hoe dongodongona briky misolon'le anoratana be dehibe zany dia mbola zany ny zavatra misy eto amin'ny Madagasikara dia zay le izy hoe raha tena mandeha miaina miodina le atao hoe fitsindrara-pahefana dia tsy zany ny zavatra mitrana dia ny any amin'ireny toerana misy sekoly manao ladina tany ireny ve dia tsy ahafantatra hoe mila efitrano eo amin'ny fokontany mila hazo anaovana table banc dia tsy foiny hoe fa izy efa zatra an'le hoe misy fanjakana eto dia mipetraka le fanontaniana misy fanjakana tokoa ve dia zay le zavatra mitanga ary ndriatiana miaraba tompoko eny tompoko tapitra moa le tenengo fietrikely moa le amin'ny apazay tena zay tolavaina aminao miateny hoe nampanjakana lanina fahatany zany ianao mity hoe tsy manana efitrano fivoriana tsony ve zany raha mandeha any amin'ny faritra efitrano sa zay efitrano misy zany dia ty azy ny vina satria manambany ny fampineny zareo fa tokony hoany zareo no mivory na ratsy ny any na tsara ny any tokony hoany izy no fa maniny izy mangohotely kotrany saram-piaramanidina zay an-tanany zareo fa ny volalany amin'izany tena fanjakana efa tsy manamboly ty efa mitaraina tsy misy voly ty efa manao le tizana ny fanapahan-kevitra zay atao rehetra ty dia mbola zany no ataony zareo zany hoe le fanjakana zany dia mahafinaritra azy no ataony fa tsy mahasoa ao hoe teo atsy izy dia makatsy dia teo aloha izy dia makaro raha eritreretina fotsiny ny zavatra rehetra atika mba fampianariny impimotsika misy mitaraina amin'izany ny impimotsika amin'ny masony zareo zany hoe ankizy mipetraka amin'ny tany zany mianatra fa tsisy raharainy zany raha ohatra miraharaha zany izy maro be raha takany nataondra valy manana tamin'ny fitondrana teo aminy malatsika ny hoe nisy ansekoly na olon-dravaly manana teto Madagasikara hatramin'ny farany lavitra ndreny mila mianatra ny zanaka malaka fa izy zao hita amin'ny masony zareo zany fa tsisy na ifahasalamam-bahoaka amin'io pampaniarany tsy fantakarany fa efa vidy fana na fitsabony zy ataon'eo kosa zany tsika zany ohatrany naketain fanaiky teto dia hoe zy ataonareo ady ataoko zareo nareo
fampisaka ny zavatra sakanareo ohatr'izany hoe zany ny zavatra ka raha ohatra isika menenina iny ina moa tena fiveran'ny fanjakana zany ny tontolo any amin'ny sehatry ny fanampiarana zanaka mpampianatra riatiana dia aiky tsara mihitsy le zavatra misy hoe raha ny filanen'ny fotony fa raha tena miodina io resaka décentralisation io ngefa voasoratra hoe misy vola tokony mandeha any ary zao ny kely mba eo ampelantanan'ny commune amin'ny lalan'ireo hoe etra trano etra tany sy ny hoe amin'ny lasa rofan'ny fanjakana daholo le vola kely nefa reny mba ny commune mba ahafahany manatanteraka ndreo zavatra mba filana fototra ho anivon'ny commune zany de rofan'ny fanjakana daholo izy de zany nge le hoe isika mividy lohany nefa ina mo le oapite matahotra ny maso satria izy sao de misy misongadina ny ary de indray misongadina de difitra riany hoe manaloka ny filona manaloka amin'ny prime ministre manahirana be ngely hanika nareo ministre ary nge tena hita hoe miafiafy samandray fanapahan-kevitra nefa tandrifina ndraikiny zao le izy za zao mahita an'ireny le zavatra hoe midina teny kasina ny zara vary za zao mety asana maira ranga zany raha mbola tokony izy ary fa tsy voatery président ohatra ny avava be nge mahita président de république zany mahita ny cadre global itsika de mieritreritra ty Madagasikara ity ao grande puissance aty amin'ny océan Indien afaka folo taona zany kely apetraky ny président de république de manana vision zany izy ao de ny fotorantsika am'zany de aty amin'ny lafin'ity Madagasikara mpamokatra Madagasikara mpamokatra zany adiany amin'ny secteur agricole zany tena ilofosana de miompanany am'zany daholo ny zavatra rehetra ohatra zany de manatanteraka ny sisa fa raha i Madagasikara reny président de république eto amintsika zany sady matsaka rano mikopakafy mikapakitay sy ny sisa mandoatra vary manasa vilia sy ny sisa normal be meraba tompo ien tompoko allo manamana yo salamane nesa zavaovao lehibe ohatra de nisy malresaka ihany lo maly le nahazo ny professeur Liliarson René de Roland lay Lucan Indianapolis Prize 2025 dimembropolo sy roa arivo loka be vola be tsy le volana inona fa le hoe izy manao zay arovana ny tontolo iainana eto Madagasikara izy no afrikanina voalohany am'izany zao ary maro mpihinana taminy makatrakataka be daholo amin'io resaka resaka ohatrany isy resaka koa fa gazety ndresaka azy de hoe tsy nanao ratazy zany fa nyresaka ny tena izy fa nisy tena sanga ny tena tsy nyresaka azy akory de zay mba tsy ahivony ngamba sao de hoe analoka ny zala malaza any toleara animbany ny faritra tsy mondrifany asa aloha fa de mba tsara ho mariana ny zavavita ny professeur Liliarson René de Roland zanaky ny any amin'ny Sofia ho an'ny Madagasikara tetateta ihany ka tetateta ihany ny tenena rehefa mahazo micro moa ny olona de misy manonana misy mahafinaritra tsy nareo fa tamina radio reny la inona voambolana vaovao mihitsy esclaviste esclavagiste ngamba no misy de esclaviste misy lefy tamin'ny nampime aloha de mafana fo moa de samy mamiteny mitalisa de mijoro amin'ny fa de tsetsatsetsy zay efa misaotra nareo midito izy fandalinany totsika efa napikely fotsiny am'teo mariny efa nresahana kely any ary zany amin'ny gazety koa moa fa namoaka an'lizy mikasika an'ilay loka raisam-pirenena zay azo an'ilay mpiaroka malagasy Liliarson de Roland izy io de rahalahy gouverneur ny faritra Sofia zany hoe ny généraly Liliarson René de Roland koa zay koa ny anarany ny pralary zareo zany mahamba fanampina vaovao fotsiny iny 450 no isan'ny mpifaninana maneran-tany nahazona n'le loka Indianapolis 2025 io de le teratany malagasy io zany ny Liliarson René de Roland no nahazo ny loka ariarian'ny Madagasikara zany nariare manaraka koatran'ry professeur Jona Ratsimbazafy isan'ny mpiaro ny tontolo iainana fa mba mahazo rirana ve mba mahazo sitrany ve reny ry atina tany raha vao resaka tontolo iainana anao de misy manomboka misafilona any ambady any hoe tena ohatra any mba amin'ny finananay satria tena atao zao ohatra ny autoroute makasika tontolo iainana zany
misy an'ireo karazana biby arovana na zava-maniry tsy fahita endemika fa tsy eto Madagasikara ho voakitika ao anaty na ho averina ao ambolena ary le izy zavatra tsy mety maniry ao anatiny hoe 5 enina taona fa tena amanjato anisan'izany ny bobaba ohatra bobaba nge tena amanjato taona vao mahita ohatran'ny endriny ankehitriny ianao de nefa reny de disana toeraha vao miresaka andreo satria olona any amin'ny tontolo iainana de misy mangididy ny lohan'ny sasany hoe tena ny mba finanana ty na ohatra zany manakim-barotra andao aloha tika anaraka doka ndray de